Faly miona aminao ndray amin'ny anaran'ny tompo tratry ny fotoana zay rahantsika mitombo amin'ny fahalalana any Kristy. Anio sika dia hijery indray zay fahalalana tokony fantatsika ny amin'ny Jesosy tompo. Ary andin-tsoratra masina vitsivitsy no dinihintsika ny amin'izany. Ka zay dinihintsika anio dia amin'ny malala ny fiangonana any Kristy. Jesosy lay malala ny fiangonana. Raha mijery ny testamenta talosika, ny toerana ahitantsika ny teny hoe fiangonana voalohany dia ao amin'ny Exodosy 4:12. Ary andin-tsoratra masina vitsy ao amin'izany Exodosy zany no raisintsika mba hijerentsika ny amin'ny fifandraisan'ny fiangonana sy Kristy raha ohatra ka tarafina amin'ny testamenta taloha. Ao amin'ny Exodosy 4:12 manomboka amin'ny andininy voalohany no ahitantsika fa Andriamanitra no niteny ary ny antso ny zanak'Israely hoe fiangonana. Kanefa ny zanak'Israely atsony hoe fiangonana dia misy zavatra zay tsy maintsy ataony mba ho tanteraka aminy ny mahafiangonana azy. Inona zany zavatra tsy maintsy ataony zany? Exodosy 4:12 mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amty volany ity dia aoka samy miaka zanak'ondry iray avy izy rehetra araky ny fianakaviany, dia zanak'ondry iray avy no an'ny isa-trano. Ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry ray, dia aoka isy zay namany fanakaiky trano aminy haka arak'izay isa ny olona. Ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no anisanareo zanak'ondry. Zavatra anankiray zany naka zanak'ondry izy. Io zanak'ondry io zanak'ondry tsy misy kilema izy io. Atao inona io? Vonoiny ny isam-pianakaviana io. Ary ny zavatra zay ataony dia n'izao ny hoe rehefa mamono lay zanak'ondry izy, ny andininy 7, hanalany na raha ka atentiny amin'ny tolam-baravarana 2 amin'ny tatam-baravarany trano zay hinanany azy. Zany hoe ny henan'ilay zanak'ondry dia hoaniny, atsasikany hoanina lay zanak'ondry ary atao amin'ny tolam-baravarana ny rany. Raha jerena ny dikan'izany dia izao: ao amin'ny tokantrano io dia misy olona arovan'ity ranony zanak'ondry ity, satria zao ny voasoratra amin'ny andininy 13. Ary ny raha dia famantarana ao nareo amin'ny trano zay itoeranareo, ary raha mahita ny raha dia andalo nareo ka tsy hisy loza andringanana anareo raha mamely ny tany Egypta. Hamely ny tany Egypta manko Andriamanitra, hanafaka ny zanak'Israely ny tany Egypta izy, ary tsy maintsy mamely ny tany Egypta izy mba hanafaka ny zanak'Israely. Ny amatarana ny trano ny zanak'Israely nefa dia ny raha ao amin'ny tolam-baravarana. Inona moa ny dikan'izany? Raha tarafina amin'ny testamenta vaovao zany dia ny rany Kristy no tsy maintsy miaro ny fiangonana. Ny olona zay miditra ho isan'ny fiangonana dia olona zay arovan'ny rany fanekena vaovao nataony Kristy sy ny rainy hita amin'ny ari-fijaliana, araka ny tenin'i Jesosy tompo hoe ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao zay alatsaka ao nareo ho famelan-keloka. Ny zanak'Israely tao anatin'ny trano misy rano tolam-baravarana dia manaprofo fa olona nanaiky ny tenin'Andriamanitra ireo ka namono zanak'ondry, ary noho izany dia voavela heloka izy ary arovan'ny ranony zanak'ondry. Tsy maintsy olona manaiky ny rano Kristy nanadio azy tamin'ny fahotany ny olony fiangonana, ary ireo olony ireo dia olona havotana hiala tany Egypta. Zavatra hita ny andininy 7:30, andininy 10:30, ary ny zanak'Israely nanao araka ny tenin'ny Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy, firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina, ary nataony Jehovah nahita fitoteo masony Egyptianina ny olona ka nomen'ireo azy zay nangatahany, ka dia nifanany Egyptianina, dia niainga atao Ramesesa ny zanak'Israely ka nakany sokota, dia lehilahy mahalilanana tokony ho enetsy.
inona moa ny dikan'izany? Andriamanitra nanavitra ny zanak'Isiraely tany amin'ny tany Egipta, ary ny zanak'Israely niala tany amin'ny tany Egipta dia nitondra ny fananany tsy najanona tany Egipta mihitsy, fa nentina niala tany Egipta ny fananany hoentina manompo an Jehova. Fiangonan'ny testamenta taloha reo. Ny fiangonan'ny testamenta vaovao, rehefa novidiany Jesosy tamin'ny rany, dia miala tsy eo ambany fahefany Satana intsony, ary manjary malala an'Andriamanitra izy, ka ny fananany rehetra dia entiny hanompo an'Andriamanitra. Ny fananany rehetra zay azony tany amin'ny tany Egipta dia nentiny hanompo an'Andriamanitra. Ny olona zay nodiovina rany Kristy dia mahatsiaro fa notiaviny Kristy izy, malala ny Kristy izy, hany ka na ny tenany na ny fananany dia entiny hanompo any Kristy. Fa raha makany amin'ny testamenta vaovao indray isika, ka ijery ny teny hoe fiangonana, dia ahita zay nambaran'i Jesosy Tompo ao amin'ny Matio 5:12-15. Matio 5:12-15. Zao ny filazan'i Jesosy Tompo ny amin'izany fiangonana izany. Hoy izy raha nanontany ny mpianany ka nivaliany Petera teny marina hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, dia hoy izy hoe sambatra ianao ry Simona Barijona, fa tsy nofa mandrano no nanonehonao zany, fa niraikitra zany an-danitra, ary izaho milaza aminao, ianao ny Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako. Ny testamenta vaovao ary dia manambara fa ny fiangonana dia tsy an'ny olombelona io, fa Kristy nanorina azy, ary nanorenany azy arak'ilay hitantsika teo dia ny fanekena vaovao tamin'ny rany. Na fiangonana ny fiangonana tany amin'ny tany Egipta dia niraty eo amin'ny tilambaravarana fanekeny tenin'Andriamanitra ny fialany tany amin'ny tany Egipta, ary ny nanorenan'i Jesosy Kristy tompony fiangonany dia nanoloran'ny ainy ho faty solo azy teo ambony hazo fijaliana. Ary noho izany ny fiangonana dia tsy an'olombelona, fa fiangonako ho Jesosy Tompo. Ary tsy vitan'izany fa tsy olombelona ny manorina azy, fa izy nanorina azy tamin'ny fanekena vaovao, fanekenany amin'ny famelan-keloka noho ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema latsaka tany Kalvari izay. Ka izao ary ny fahadisoany, raha misy olona milaza hoe fiangonany razanay io, dia ny trano no lazainy amin'izany, ny trano fiangonany razanay ny marina, fa ny fiangonana dia tsy misy tompony na iza na iza. Jesosy Tompo no tompony fiangonana, satria izy no nanolotra ny ainy hividy azy tamin'ny rany. Olom-bo vidy ianareo, koa mana-masina ny tenanareo ho an'ny Kristy. Fa tsy misy olona tompony fiangonana. Ny trano fiangonana mazava loatra. Raha milaza ianao hoe io fiangonana io ny razanay ny nanorina azy, marina ne zany io trano fiangonana io zany, izy nitaona biriky teo, izy nandrafitra ny trano teo. Fa ny fiangonana dia tsy aniza, fa an'ny Kristy ny fiangonana. Ary ny anankiray koa dia hoy izy hoe izaho ny manorina azy, haoriko ny fiangonako. Izy ny nanorina azy, tsy olombelona nanorina azy teto amin'izao tontolo zao, fa izy mihitsy nidina avy any an-danitra nanorina izany fiangonana izany. Aninona nefa nanorenany azy? Ambarany hoe vavahadin'ny fiainatsita tsy haresy azy. Hiady amin'ny vavahadin'ny fiainatsita. Fa inona ny vavahadin'ny fiainatsita? Ny fahotana, ny fanaza manota no faty, ary nahatongavan'ny Tompo dia ny hanakatona izany varavarana izany, mba tsy hiditra any amin'izany varavarany fiainatsita izany intsony ny fiangonana, fa hiaina hivelany fiainatsita, zany hoe hiaina mivelona amin'ny fanoerana ny fahotana. Fomba ahoana nanaovan'ny Tompo zany? Natsato ny hanidy izany vavahady izany, zany vavahady ny fiainatsita zany, ny hazo fijaliana. Ka ny olona mahalala ny tena dikan'ny hazo fijaliana dia tsy mety miditra intsony amin'ny vavahadin'ny fiainatsita izy, maharikoriko azy ny manota. Zany no porofony fiangonana anao. Raha fiangonana tsy mbola maharikoriko fahotana, dia tsy mbola fiangonana mahalala ny dikan'ny hazo fijaliana izany.
ary mbola tsy tena fiangonana fa ny olon'ny fiangonana, ny olom-bovonjy natao hoe olon'ny fiangonana. Ny olom-bovonjy de mahalala tsara ny dika ny hazo fijaliana, fa ny hazo fijaliana ny osin-dra de mana-porofony maharikoriko ny fahotana, ka na de ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo aza rehefa nigioka ny kapoka feny fahotana de novonoiny izy, maty izy, maty satria nanota, nanjary mpanota na de tsy nanota azy. Rehefa nigioka ny fahotana zao tontolo zao, lay kapoka natolotr'Andriamanitra rainy azy mba hovonjena ny mpanota mibebaka de novonoina teo amin'ny hazo fijaliana Kristy. Ary ny hazo fijaliana mitsatoka eo anoloanao de misakana anao tsy ho any fahafatesana sy ny fahaverizana. Mampalahelo moa ry havana dia ny tsy fahafantaran'ny olona tsony ny tena hevitry ny hazo fijaliana, fa de etiketiny eny ny hazo fijaliana. Asa moa na marina tsy miala tsiny hafa misy reny lehilahy mikavonila reny, rehefa mba ny fitorako ny hoe avy aiza reny fa inona ary nahatonga n'ity lehilahy mikavonila ty, dia izao mba reko hoe fifamantaran'ny olona homosexuel tany am-pendohana hono reny. Zany mba reko, marina sa tsy marina zany noho mba reko tompoka, dia za tsy afaka na marina hoe marina zany sa tsy. Fa rehefa dinihina koa ny hoe nahoana ary ny kavonila, sady lehilahy izy ny vehivavy hono, de to mifakafantatra hono izy hoe raha amin'ny akavanana nga asa na lehilahy izy amin'iny na kavy izy, toy izany hono zaho, za tsy afaka mitombotoe ny fantatra ny am'izany. Fa misy raha mariny zany, na mampalahelo de zao, sady homosexuel ny sasany no mbola mitondra kavona hazo fijaliana ihany ko. Tsy fantany mihitsy ny dika ny hazo fijaliana. Fa ny hazo fijaliana neka manambara fa hoe maharikoriko an'Andriamanitra ny fahotany, ka na de ny zanany aza rehefa nigoka ny fahotany zao tontolo zao, nanjary zanak'ondron'Andriamanitra manaisitra ny fahotany zao tontolo zao, de nalatsa-drato eo amin'ny hazo fijaliana. Ary noho izany, raha vao mahita hazo fijaliana ianao, ny dikan'izany nanorina fiangonana teto ambonin'ny tany Jesosy Tompo, ary natsatony eo an-dalany mpanota ny hazo fijaliana, mba hiverin-dalana ny mpanota fa tsy hanohy ny lalan'ny fahotana intsony, ka hivarimbarina makany amin'ny fahafatesana. Fa rehefa nanangana ny fiangonana ny Tompo, de niorina ny fiangonana, de nanoratra ho an'izany fiangonana zany indray Paoly apôstôly nampanoratiny fanahy masina, ka nampilazainy ny fiangonana. Fa nanoratra nakany Efesosy izy, ka nalaza hoe Jesosy no lohan'ny fiangonana, tahaka ny lehilahy lohan'ny fianakaviana. Izao manko ny voalazany ao amin'ny Efesianina 5, tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ny lahy ny lohan'ny vavy, de tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana. Kristy lohan'ny fiangonana. Inona moa ny dikan'izany? Zany hoe ny tena rehetra de bekon'ny loha. Ary zany ny mampieritreritra. Raha misy olona tsy mahabaiko ny tenany intsony ny lohany, ka ny tanany tsy voabaiko ny saintsony, ny tongony tsy voabaiko ny saintsony, de lasa dala le olona. Zany ny filazantsika azy. Raha ohatra ny sainy manao zay mandrosoa ianao nefa izy miemotra, de tsy olona tsy ara-dalàna tsony anie zany. Ary zany no tokony tsarontsika fiangonana am'izao fotoana zao. Moa Kristy ve ny tena lohan'ny fiangonana? Ary zaho zay tena ny fiangonana, zaho zay isan'ny fiangonana, angamba tanana, angamba tongotra, angamba maso, angamba rantsa tanana aho. Moa ve tena baikony Kristy ianao isan'ny olona amin'ny fiangonana io? Tena baikony Kristy marina ve ianao? Ary Kristy marina ve no loha mibaiko anao? Fa eto dia ambara hoe Kristy ny lohan'ny fiangonana, ary tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana no itiavan'ny lahany vavy. Ao moa de hitatsika ny ohatra men'ny Tompo hoe ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, ahoana kay ny nataony? Natolony ny ainy hamonjy ny fiangonana. Tahaka izany ve ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny? Azagaga sika raha mikorontana ny tokantrano, satria
tsy tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana no fitiavany lahany vadiny. Fa vao maika hitsakitsahany aza ny vadiny, vao maika tsiratsirainy aza ny vadiny, alany barakiny masom-bahoaka aza ny vadiny. Ka gaga ve raha mikirotana ny tokantrano? Jeso tompo sanatria tsy hanala barakanao, fa ny mampalahelo de izao maro ny olona ny tsy miaino ny baiko ny loha, ka na de ao amin'ny fiangonana aza tsy Jesosy intsony no enona ao amin'ny fiangonana ndraindray, fa ny fitenin'ny olona, ny hevitry ny olona, ny filozofia zao tontolo zao, ny fomba tany, izany no ataon'ny olona fa tsy ny tenin'ny Kristy intsony. Ary tsy mahagaga raha tsy manan-kery eo am'izao tontolo zao ny fiangonana zay naorin'ny tompo hiady am'vavahadiny fiainantsika. Mampalahelo ndraindray fa any am-piangonana aza anjakan'ny fahotana, ka tsy mampaninona ny sasany akory ny hoe de anao an'izao zao itediavam-bola ho an'ny fiangonana, henatra anie zany any Jehova ny tansy zay rehetra ho aminy. Ka ahoana ny tsy ananavitana ny asa am-piangonana ny fiangonana, fa mbola hitady vola any am'izao tontolo zao? Asa aoka samy andiny tena isika, fa vitatsika ihany zay tiatsika atao. Tsy mampaninona antsika ny mandany vola des millions et des millions amin'olona millionnaire anaovana ny sitrapony, fa na de millionnaire azy izy raha mbola tsy an'ny tompony fony, lany eo am'izao tontolo des millions et des millions, fa rehefa any am-piangonana izy raha mba manolotra 1 million izy de fa mirere sady. Zany ny zava-misy raha mbola tsy tena Kristy no lokan'ilay olona nalohany fianakaviana. Ny anjaratsika de ny mandinika ny amin'ny hoe ny amiko za manokana moa Kristy ve ny tena lohan'ny fiangonana. Raha isan'ny fiangonana aho, moa tena Kristy marina ve no mibaiko ahy am'izao asako zao, amin'ny fitondran-tenako, amin'ny fitantanako ny fananana eo am-pelantanako, amin'ny fifandraisako aman'olona, amin'ny fanatanterahako ny andraikitra ny men'ny tompo ahy, naiza misy ahy, na ambony aho, na ambany aho, na vatona sondrotsony tany aho, na sanatria lalina hitsahan'ny olona azy. Isan'ny fiangonana ve aho, satria efa nanaiky fa novidin'ny Kristy tamin'ny rany, satria malalany aho ka novidiny tamin'ny rany, manaiky ny teniny ve aho. Ary isika terem-piandohana hoe Kristy ilay malala ny fiangonana, mazava loatra ry havana, fa nifidianako izany lohateny izany de satria voalaza hoe nataoko fofombadiny lehilahy ray ianareo Paoly apôstôly mba hatoloky tahaka ny Virjina madio ho an'ny Kristy. Korintianina 2:12. Sary anankiray anambarany Paoly apôstôly koa ny tokony hana masinan'ny kristianina ny fiainany ho an'ny Kristy, de ny hoe ataoko ho fofombadiny lehilahy ray ianareo. Tsy hitanareo akory zany Jesosy zany, nefa nanaiky azy ianareo, nanaiky azy ho tomponareo, nanaiky azy ho mpamonjy ianareo, ary noho izany misy sary tsara anankiray, fofombadiny lehilahy ray ianareo, atolo tahaky ny Virjina madio ho an'ny Kristy. Eto de tsara ny manamarika ry havana ny amin'ny mahazava-dehibe zany hoe fofombady tehirizina ho madio ambara-pahatonga ny fanambadiana, atolotra tahaky ny Virjina madio ho an'ny Kristy. Tsarotsika moa Maria, raha be voky izy nefa mbola vo fofombady fotsiny, de izao ny voalazany soratra masina hoe ary Josefa de nikasa ametraka azy mangingina fa tsy te hanala baraka azy. Tena fahambaraka zany hoe be voka tsy manambady zany, ary nateo amin'ny fiangonana zany, nateo amin'ny fiarahamonina zany, dia tena fahambaraka zany. Ary Josefa lehilahy marina, gaga izy fa be voka ny fofombadiny, saika ametraka azy mangingina izy, soiany. Fa Andriamanitra ny mahalala ny marina no teny taminy hoe aza mampitahotra ny apakatra ny Maria ho vadinao, fa ny zaza ho akibony de avy amin'ny fanahy masina. Tsy hoe sanatry ny jangajanga izy, tsia ry Josefo, aza matahotra ianao fa tsy zany izy. Ankehitriny zao ry havana ny mampalahelo de zao, tsy mahita izany hoe zazavavy Virjina zany ianao raha tsy isaina amin'ny ratsan-tanana io ny fitenenana. Fa nahoana? Fa nga tsy ilaina tsony zany
eny tompoko, la ny andro zany amin'ny filôzofia zao tontolo zao, fa tsy la ny andro kosa amin'ny Kristy Jesosy tompo. Ny Virjina de mitahiry ho madio ny tenany ambara-pahatonga ny fampakaram-bady. Izany no atao hoe fofombady marina, mitahiry ny tenany ho madio an'ilay malalany. Raha mba fantatrao ny fitiavan'i Jesosy tompo anao, izy anie no lay voalaza apokalipsy hoe aoko sika ifaly sy ravoravo, fa tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Ho avy zay fotoana zay, ho avy zay fotoana zay, iantso anao any amin'ny Kristy, Virjina madio, tsy misy pentimpentina ny tiany ho hita, olona efa nidioviny tamin'ny rany, efa nosasan'ny rany, vita fanekena tamin'ny rany ny zanak'Andriamanitra, efa nodiovina ny fiainany, maharikoriko fahotana, tsy petipeteniny zao tontolo zao intsony, tahaky ny Virjina madio. Izany no antenainy tompo aminao ry kristianina, raha ho avy ny fotoana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry, raha ho avy zay fotoana zay, kristianina madio, masina, izany no tian'ilay malalany ho hita raha ho avy ny fotoana iantsoantsona hoe tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry, efa niomana lay vadiny. Ry havana, fantaniana mipetrakary, manao ahoana ny fanamasinanao ny tenanao ho an'ilay malalanao eo am-piandrasana lay fampakaram-bady ny zanak'ondry. Manao ahoana ny fifadinao zay zavatra tsy ankasitrahan'ilay malalanao, ambara-pahatonga ny fotoana iantsona ny anaranao hoe midira am'izay ianao, fa tonga ny fotoana hanjakanao ao amin'ny fanjakan'ny raiko. Tokony handiny tena ny tsirairay, handiny tena aho, handiny tena ianao. Malala ny Kristy any ianao e, nofidiny teo am'izao tontolo zao any ianao e, efa nidioviny tamin'ny rany any ianao e. Iriny zany fahadiovana nanadiovany ianao tamin'ny rano zany, namelan'ny elokao, nanlorany ianao ny akanjon'ny fahamarinana zay hitafinao ankehitriny, fa Kristy Jesosy nefa nanamarina antsika noho ny nisolony antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Zany akanjo madio ny fahamarinana izany, izany ny tiano tehirizinao. Ary mba hatateraky zany dia ny baiko nino arahinao, ny teniny no ankatoavinao. Aoka tsy ho isy petipetiny zao tontolo zao intsony ny fiainanao. Manamasina ny tenanareo, olom-bovidy ianareo, fofombadin'ilay zanak'Andriamanitra ianao, te atotro tahaky ny Virjina madio am'izay fotoana zay. Ry kristianina malalo, ry malala ny Kristy eo, aoka ho sarobidy aminao ary ny maha malala ny Kristy anao. Aoka ho sarobidy aminao zany, aza takalo na iza eto am'izao tontolo zao zany, aza takalo ninininy eto am'izao tontolo zao zany, fa ianao vi malala ny Kristy anao. Efa novidiny tamin'ny rany anao, efa natolony anao ny ainy, nomeny anao ny fanahiny, nasiana tombo-kaseny amin'ny fanahy masiny anao, ary nomeny anao ny akanjo fahamarinana, hoentinao mitsena azy raha ho avy izy. Ary noho izany, zao ny voasoratra hoe olom-bovidy ianareo, ko mana masina ny tenanareo, fa raha afaka fotoana tsy ho elakory, de isy antsoantso hoe indri ny papakatra mivoa mba hitsena azy. Vonina venao raha ho avy zay fotoana zay, ny olony efa nanamasina ny fiainany, ny olony efa nanadio ny fiainany tamin'ny rano Kristy, ary sasan'ny tenin'Andriamanitra isan'andro, baikony tenin'Andriamanitra isan'andro ny fiainany, de ho vonina izy ka sa hiteny hoe avia Jesosy tompo. Ho vonina tokoa ny ianao, ka nao tonga nio aza lay papakatra malala anao, de hifaly ianao satria hiaona am'ilay Kristy malala ny fiangonana.